Fa nandefa taratasy fiarabianan'ny firenena malagasy ny filohan'ny Repoblika Malagasy Andriamatoa Rajoelina Armapianina amin'izao fangalazana ny tsingerenan'ny taona ny fahazahoan'i Madagasikara fahaleovantena izao. La Frantsa tamin'ny alalan'ny filohany zany Andriamatoa Emmanuel Macron, izany fiarabana izany moa dia hita tao anatin'ny tranokalan'ny maso ivon'ny La Frantsa eto Madagasikara, ary raha ny voarakitra ao anatin'izany dia manga tokoa ny lanitra eo amin'ny fifandraisana firenena rotota ho an'ny La France manokana dia nirarisoan'ny Madagasikara ity firenena ity ary nanambara fa eo anilany hatrany La France eo anilan'ny Madagasikara zany. Notsindriny manokana ihany koa fa mafisina ny fandriampahalemana an-dranomasina ao anatin'izay fiara-miasan'ny rotonta izay ho raisin'ny filoham-pirenena frantsay any Paris renivohitra La Frantsa moa zany filoham-pirenena malagasy ny 27 jona ho avy izao raha ny voarakitra hatrany ao anatin'ity fanambarana ity. Iray andro mialohan'ny anaovana ny arendrina zany hoe 25 jona dia mitaraina tsy misy tsena ireo mpivarotra ny arendrina vita malagasy, saika hita eny an-tsena tokoa mantsy na ny vita malagasy na ny vita vahiny indrindra fa ny vita sinoa zany, kanefa dia toa mitavozavoza na ihany koa miraviravy tanantsika manjifa ny vita malagasy ny vita sinoa ny toa hita eny an-tanan'ny be sy ny maro eny no arahantsika ity sarity. Tsy nisy ny tsena ho an'ny arendrina vita malagasy tamin'ity taona ity. Iray andro mialohan'ny fanaovana arendrina isaky ny 25 jona sy ny 24 jona ariva dia arendrina vita malagasy izay natao tamin'ny taratasy miisa 200 no lafin'ny mpivarotra iray eny Analakely raha toa ka 500 no lafo tamin'ny herintaona toy izao. Ny fitoban'ny arendrina vita sinoa no tsy mampisy ny tsena raha nambaran'ireo mpivarotra hatrany. Misy an'ilay vita sinoa zany mibahana be eto amintsika dia izay zany mahatonga ny hoe tsy afaka vita gasy amintsika. Satria za gasy io mandrifa ny vita gasy azy zany kely 75 dia hatramin'ny 35 ny lehibe aminazy. Mbola manantena ny alafo arendrina misimisy kokoa ireo mpivarotra rahampitso alahady fa 20 ny volana Jona.